Eo am'izay lafin'ny politika zay hatrany fa eo eny ivon'ny fiainan'ny député eny Tsimbazaza kosa indray nanomeny heviny mikasika ny fanonganana ireo solombavambahoaka na ny izay nataon'ny Maparo ny solombavambahoaka voafidy tao Betroka. Andriamatoa Andrianasolo Jean Nicolas nanao tatitra mikasika ny teny totosainy tany Senegal koa ny tenany dia izay niompana tamin'ny sihatry ny fandriam-pahalemana. Foloana toko politika aho dia ny groupement des jeunes malagasy patriotes na GJMP ary manana maizy azy ny tenako any amin'ny district Neviko. Hoy Andriamatoa Andrianasolo Jean Nicolas solombavambahoaka voafidy tany Betroka raha naneho hevitra ny tenany mikasika ny fanonganana ireo solombavambahoaka nany izay ataon'ny Mapara. Zao sary fantasy mpanao gazety fa président toko politique ny tenao GJMP groupe des jeunes malagasy patriotique sy za zao angataky amin'olo ataovy candidat candidat zaho ary za haiko ny crédibilité haiko ny hoe fitondrako ny tenako haiko ny zany hoe sy fitiavan-tegna amin'ny tanàna zay misy anaka satria zaho zanaky ny tany io za sy ragnegna sy magnavakavaka fa zanaky ny tany ao ny tafondroko ny levy ao za hilevy sarotry amin'ny réseaux sociaux koa zany nanao zavatra sy rambana amin'ny toerana misy anaka io de zay zany problème ko Mapara ny teny izy ta voalohany hoe toagna asika ty olo ty za fatahandro koa natosiky satria iaho fa mpanosaina ny Européen tamin'za ministre finance lany le olo sy amperignandro de fa atao lazaina fa hoe sisy koa ty olona ty de imaginenareo zay amin'ireo mpanao gazety hoe olona teo izy de atao volamena de avec herignandro no atao hoe banksavy inona ny antony. Mikasika ny fifidianana be ny tanàna dia nanambara Andriamatoa Andrianasolo Jean Nicolas fa afaka mandatsaka candidat amin'ny anaran'ny GJMP na ny HVM. Fa niroso tamin'ny tatitra mikasika ny iraka ny totosainy tany Dakar renivohitry Senegal ny 7 aprily lasa teo ty solombavambahoaka voafidy tany Betroka ty. Natrika fivoriana mikasika ny fiarovana sy fandriampahalemana tokoa ny tenany amin'ny mahalehibe ny voameran'ny fandriampahalemana ao anivon'ny teny miram-pirenena azy. Jenetagnany sy nizanazagana fotsiny fa nitady vahoatana zany no entina pension ty Madagasikara ty. Dia moa zany amin'ny hainao tsara fa zao ny voameran'ny fandriampahalemana de be da be zany ny olona fa nerasera tamiko tany zany sara amin'ny voameran'ny fandriampahalemana zany fa midy volindraksika zany misy 10 zany président commission fa nerasera tamiko de nazako tamizareo moa de zao tsara hoaisika malagasy satria sady tsara hoainy tany filaminana problemenay ihany ho any fodidravitrasa nireo tany filaminanay reo satria reo olona reo zany raha manao intervention maikimaika zany fa misy ny olona manao miorapefo zany izy manao intervention ireo samana tragno zany ively an'le kantena hoe misy mikazerana zareo samana tragno reo mivelany zany de problème zany reo ohatra ka misy intervention maikimaika zany de problème le olona reo zany sinao avy de regroupé vetivety eo satria misy sy manana moyen azakazaka eo de misy koa matahotra ohatraka ny an'olo rasy amin'ny ategnategna andalana igny zany ohatra zay zany nampitako amizareo ka igny zany nanaovana savatra amizareo zany de reo moa zany miteny hoe aleo izy sotranao misy zay misy le président aminazy zany fa ho ampitainay ho ampianay no mikasika zavatra zay fa no ataonay de hoe hagnampy hay zany hoe ara-pitaovana sy fiarakiresaka hoe fitampifediana. Atolotra ny ministry ny fiarovam-pirenena ny sekretera-panjakana amin'ny sanan'ny gendarmerie ary ministeran'ny polisy ny tatitra mikasika ny fivoriana izay natrihan'ny Andriamatoa Andrianasolo Jean Nicolas tany Dakar.